Fahamarinana manandratra ny firenena. Dia ao aminareo mandrakariva riavana fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Ray zanaka fanahy masina, dera sy mankalaza manome voninahitra anao izahay amin'ny ity marain'ny alahady ity ry Tompo, satria mbola no menao tombonandro pahavelomana ary dia endriky ny fitiavanao izany. Ankehitriny ary Tompo, raha andinika indray ny teninao izahay dia matoky hatrany fitarian'ny fanahy masina izay angatanay hameno anay rehetra, na ny mpanomponao izay izarany teny, na ny reo mpanomponao maro izay iombona amin'izany fandaharana izany. Ary ny dera sy laza voninahitra dia atolotra ianao Ray zanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry havana ho toizantsika hatrany ny fijerena ny fiainam-bavaka ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina. Ka androany isika dia andinika kosa indray ny fiainam-bavaka ny ainan'i Isaka sy Rebeka, ary hotopazantsika maso ny fiainan'izy mivady ireo dia izy mivady moa zay fantatsika fa ray aman-dreniny Esau sy Jakoba. Dia Jakoba izay nantsoina koa hoe Israely, ary nipoiran'ny firenena nofidin'Andriamanitra tao anatin'ny maro moa izany dia ny zanak'Israely. Ka nahoana tokoa ary ny amin'ny nanahoana ny fiainan'i Isaka sy Rebeka vadiny. Tamin'ny voalohany ry havana, araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy 5:20 eo amin'ny 1:20 dia momba Rebeka, zany hoe tsy niteraka, kanefa kosa tena nifankatia izy mivady ireo. Nifankatia moa satria izay ny voalaza ohatra hitantsika amin'ny bokin'ny Genesisy 5:20 eo amin'ny 9:9 dia zao ny voasoratra eo amin'ny farany 9:9 hoe Isaka hozy izy dia nisangy tamin'ny Rebeka vadiny. Matoa zany nisy an'izany dia tena mpivady nifankatia. Ka rehefa tsy niteraka ary ny vadiny zany dia nivavaka tamin'i Jehova Isaka mba hitoejaza i Rebeka. Tsy hoe rehefa momby Rebeka dia nitady fomba hisarana tamin'ny Isaka na sanatria lasa niteraka tamin'olo-kafa, tsia fa nivavaka ny nataony, satria fantany fa ny Andriamanitra ninony, ny Andriamanitra notompoiny, indrindra moa ny Andriamanitra ihany koa notompoiny Abrahama rainy dia Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahay zavatra rehetra, Andriamanitra fitiavana, ary Andriamanitra miaino vavaka sy mamaly vavaka. Eny ry havana, Isaka zay zanaka itokany Abrahama moa dia zaza ankizy zatovo no be azy ny rainy tao anatin'izany hoe finoanan'Andriamanitra izany, tao anatin'ny fiankinana tamin'io Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany io, Andriamanitra hoy ny irantsika telo zay ray, Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, zany hoe ny Andriamanitra ny Baiboly. Ary tadidinao angamba raha nozan'Andriamanitra toetra i Abrahama ka nasainy hanao fanatitra ho azy, aniza moa Isaka, dia tsy mba nisalasala i Abrahama fa dia nentiny soamantsara Isaka zanany, zay tena tiany tokoa. Fantatsika fa Isaka irery ihany ange nateraky Abrahama, nisy ihany lay zanaky Abrahama tamin'ny Agara, lay Egyptiana andevaviny, kanefa izy mianaka efa nalefa, efa nandao ny trano zany efa fotoana ela, saingy olo ny fankatoavana an'Andriamanitra i Abrahama natoky tanteraka ny fitondran'Andriamanitra. Koa tamin'ny fotoana ny fanatitra io zany rehefa hitan'Andriamanitra ny finoany Abrahama dia tadidinao angamba ondry lahy no manin'Andriamanitra atao fanatitra teo amin'ny toerany Isaka. Raha ny marina ry havana dia ho fanamafisana bebe kokoa ny finoany Abrahama no antony nizahan'Andriamanitra toetra azy i Abrahama mpanompony, zany hoe hanefeny azy, hahatonga ny Abrahama ho tena ray ny mpiny tokoa. Arak'izay fa noky indren'Andriamanitra anaovana azy
ho rain'ny firenena rehetra amboniny tany. Ary Isaka moa izay nipetraka tao an-tokantranony rainy, niaraka niaina tamin'izy mivady, no beazina zany tao anatin'izany hoe fahafantarana, fahatahorana, fanajana n'Andriamanitra zany, dia azo ampoizina ihany koa fa nanana fiainam-bavaka matanjaka ihany koa tahaka ny rainy. Asa natadidinao fa rehefa niaraka nge izy mianake tamin'ilay andro notendren'Andriamanitra hanaovana fanatitra ny Isaka, dia nametra-pantaniana tamin'ny Abrahama rainy Isaka ao amin'ny bokin'ny Genesis moa 2:20 ka eo amin'ny andininy 7 no ahitantsika an'io fantaniana nataon'ny Isaka io sy ny valiteny nomeny rainy azy. Genesis 2:20 andininy 7. Toy izao ary nivaky ireo andin-tsoratra masina ireo amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako eo, de hoy izy inty aho anaka. Ary hoy izy Isaka zany, indreto ny afo sy ny kitay, fa aiza kosa zay ondry hatao fanatitra odorana. Andiny 9 fa hoy Abrahama, anaka, Andriamanitra no ahita zay ondry hatao fanatitra odorana, dia niara nandeha izy mianaka. Andriamanitra no ahita zay ondry hatao fanatitra. Valitenin'olona tsy taitra, olona tsy manatsy misy tahotra, fa tena tenin'ny olona raim-pianakaviana patriarika tsy miontsina. Tena matoky an'Andriamanitra, matoky tanteraka an Jehovahandriamanitra, ary tena miaina amin'ny fahafenon'ny tenin'ny mpanao salamo hoe ao amin'ny salamo 5:20 eo amin'ny andininy 1 misy zao teny zao hoe zay matoky an Jehova dia tahaka ny tendrombohitra azy iona, tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay. Fantatsika raha teo moa ry havana fa ny sorona nampanaovin'Andriamanitra ny Abrahama amin'ny testamenta taloha dia tandindony nanomezan'Andriamanitra ny zanan'ilay tokana ho faty amonjy ny olombelona mpanota teo amin'ny hazo fijaliana. Sorona zay natao indray mandeha monja araka ny soratra masina, ary mahasolo tanteraka. Ny sorona efa vita tany aloha dia toy ny hoe biby zany na latsa-dra, na ny sorona izay heverin'ny olona fa mbola tokony atao. Ary azo heverina araka izany ry havana fa Isaka koa dia nandova fa endrem-panahy finoana fiainam-patokina tamin'Andriamanitra noho ny zany hoe noho ny Abrahama rainy zany. Nandova fitiavam-bavaka tamin'ny rainy, ary dia nitombo tamin'izany fitiavam-bavaka izany. Nafantatra fa rehefa misy zava-manahirana antsika zanak'olombelona dia miantso ny anaran'i Jehovahandriamanitra no ataontsika. Fa araka ny voasoratra ao amin'ny epistily soratan'ny Paoly ho an'ny Romanina 10:7 dia zao ny voasoratra ao fa zay miantso ny anaran'ny Tompo no hovonjena. Isaka ve ry havana, zanaka manoray aman-dreny, nanoray aman-dreny, ary tena nanaraka ny dian'ny rainy. Nozary ny Abrahama tamin'ny lalana tokony aleny, koa ahoana hoy ny bokin'ny Obolana 2:20 ny andininy 9 amin'ny anaran'ny Tompo, zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza, fa na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Hanika rehefa hitany sankary fa tsy niteraka Rebeka vadiny dia vavaka no nampakariny teo anatrehan'Andriamanitra, ary dia noin'Andriamanitra ny vavaka nataon'ny Isaka, araka nefa namankitsika azy teo ao amin'ny bokin'ny Genesis 5:20 andininy 2:20. Zao no vakiny amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy, ary nohenoiny Jehova ny fangatahany dia nananaka Rebeka vadiny. Ary tsy vitany hoe nitoezaza fotsiny Rebeka, fa kambana ny zaza tao an-kibony, sady voalaza fa nifanosika. Ary dia nanontany an'Andriamanitra Rebeka ny amin'ny anton'izany toejavatra izany. Hitantsika zany
ao amin'ny bokyny Genesis ihany toko 520 eo amin'ny andininy 220 vakitsika toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nifanosika ny zazakambana tao ankibony ary hoy Rebeka, raha izao nahoana ry ano dia mbola velona dia lasa nanontany tamin'i Jehova izy. Ahoana moa ry havana no azo andraisana izany hoe lasa nanontany tamin'i Jehova izy? Zany hoe nivavaka ihany koa Rebeka, nivavaka nitodika tany amin'Andriamanitra satria nisy zavatra zay tsy nazava loatra taminy. Angamba mety nametra-pantaninana tao an-tsainy nahatonga azy nanana zanaka roa avy hatrany kanefa momba tsy niteraka izy, mety nandritra ny fotoana maharitraritra. Nahoana koa ny kambana? Inona no antony? Ary maninona no nifanosika tao ankibony? Eny ry havana, tena azontsika metrahana fantaniana rehetra manitikitika ny saintsika io Andriamanitra tompontsika io. Misy tokoa zay zavatra mety tsy ho takatra ny saintsika zanak'olombelona kanefa mba tiatsika ho fantarina ihany. Ary de izany ho hitantsika fa nataon'i Rebeka teto, nanontany an'Andriamanitra. Ry havana, ny fahendren'ny razantsika malagasy aza nge nampafantatra antsika hoe aleo manontanytany foana toy izay manaonao foana. Ary raha Andriamanitra tokoa moa no antanintsika izay mahafantatra ny zavatra rehetra izy, Andriamanitra izy. Ary izy tsy mba hoe maneso sanatria tsy mandatsy. Moa voalaza indrindra ihany koa araka izany fa Andriamanitra fitiavana. Dia namaly an'i Rebeka Jehovah Andriamanitra ary nampafantatra azy ny antony ny zavatra niseho zany tao ankibony araka ny eo amin'ny 7:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Jehova tamin'i Rebeka, firenena 2 no ao ankibonao ary vahoaka 2 toko no isaraka atrao ambokanao ary ny vahoaka iray toko ahery no ny ray toko ka ny zokony hanompo ny zandriny. Hitatsika araka ny valiten'Andriamanitra zany fa hay Andriamanitra efa nanomana programa ampiainana azo ambarako hoe teny fikasana ho an'izy rola na dia mbola tany ankibo tany amboka aza ireto kampana rola ireto zanaka Isaka sy Rebeka dia tsy iza moa zany fa Esau sy Jakobo. Eny ry havana, programa ampiainana ho an'ireto zanaka kambana nateraky Rebeka izay vehivavy momba saingy noho ny finoany ny vadiny sy ny fitiavany azy dia nentiny Isaka vadiny tambavaka i Rebeka. Nivavaka ho azy Isaka dia nitoejaza soamantsara ny vadiny ary kambana ny zaza tao ankibony. Ahoana tokoa moa ry havana ny tsy ho taitra, tsy ho gaga Rebeka ka dia izy indray anjarany indray rehefa natsapy izy fa nifanosika ny zaza tao ankibony dia izy indray no nivavaka nametra-pantanina niresaka tamin'Andriamanitra sy nanontany azy. Eny ry hava malala ao amin'ny Tompo, manolona ny olana mitranga ary ny fiainantsika sanak'olombelona tsy laozan'olana. Misy foana ny zavatra mety manelingelina, misy foana ny zavatra tsy tomombana, misy foana ny asan'ny maizina tsy mahavoka-tsoa miteraka inona tsy fahalavrariana amin'ny endriny samy hafa. Inona ny tsara tokony ataontsika tsika indrindra izay efa zanak'Andriamanitra? Inona ny tokony ataon'ny mpianatry ny Tompo? Inona ny tokony ataon'ny kristianina? Inona no tokony ataon'ny olona rehetra? Manoloana ninao sika? Manoloana ny olana samy hafa, ao ny tsifisina, ny aretina, tsy fanananasa, ny asiparana ataon'ny ny hafa. Inona ny tokony atao? Mamela fanarana ho antsika ny fiainan'ny Saka sy Rebeka. Momba i Rebeka nivavaka Saka ary namaly vavaka azy Jehova Andriamanitra. Zaza robe zao, zaza lahy kambana nivalim-bavaka ka tsy mba manosika asy anao hivavaka ve zany ry havana? Ary tsy vitan'izany ihany fa rehefa nitoejaza Rebeka zay momba ka nahatsiaro izy fa nifanosika ny zaza tao ankibony dia nanelingelina azy zany. Ary fantany anefa fa ny Andriamanitra tompony dia Andriamanitra tompony hery sy ny mefana. Avy amin'Andriamanitra ny zaza koa dia tsy nisalasala izy nitodika tamin'Andriamanitra, niresaka taminy, nametraka fantanina tamin'Andriamanitra ray ary dia Andriamanitra zay tompony hery sy ny fahefana
tompony fahalalana rehetra Andriamanitra velona izay tsy sanatria hoe marenina fa mandre ny sofiny sy lalo-dalovana fahamareony voasoratra ao amin'ny boky Isaia mpaminany eo amin'ny toko 5:50 eo amin'ny 2:1 tapany 2. Ny tanany Jehova tsy foy fa mahavonjy, ny sofiny sy lalo-dalovana fahamare. Ary rehefa namaly ny fantanian'i Rebeka moa Jehovandriamanitra dia nampafantariny azy ny zava miafina ny amin'ny zazakambana tao an-kibony, ary eo amin'ny 7:20 no zay fanovakitsika teo no ahitantsika an'izany. Eny riava malala ho amin'ny tompo, fanazavana mahatalanjona mampiseho miariary fa tompo ny zavatra rehetra tokoa Andriamanitra. Izy no mandahatra ny zavatra rehetra, ny fiainantsika zanak'olombelona, ny fiainan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Izy no Andriamanitra tompony tantara, izy no manao mandrafitra ny tantara, mampizotra mampivoatra ny tantara sy ny sisa. Ary tsy revesy mandidy Andriamanitra souverain hoy ny teny frantsay. Eo ambany fahefany avokoa ny zavatra, ny navy zany, ny voary manontolo na inona, ny olona rehetra na izy niza, ary tsy misy zava-miseho zay tsy anana ny fahefana. Izy no mifidy ny mpanompo zay tiany hofidiana apetraka amin'ny toerana zay tiany ametrahana azy. Mba haninona nefa anatanteraka ny andraikitra iray, araka ny voasoratra ny apôstôly Paoly ho an'ny Efesianina toko 1:14 hoe ahoana hoy izy amin'ny anaran'ny tompo, fony tsy mbola ary akory ny fanorenana izao tontolo izao. Eny ry havana, fony tsy mbola ary tany amboka akory aza ny olona zanak'olombelona dia efa fantatra Andriamanitra ny momba antsika, ny anaovan'ny antsika eo am-pelantanany, ny ankehitriny, ny hoavy eo am-pelantanany ny momba antsika manontolo, araka io valiteny mahatalanjona nomeny an'i Rebeka eto io. Ary ahoana ny momba an'i Rebeka manokana, tovavy tsara tarehy, tovavy virjiny nahatahiry ny tenany tao anatin'ny fahadiovana, kanefa dia momba matetika mantsy ny vehivavy maloto fitondrantena ry havana, niaina tao anaty fijangajangana, nanala zaza imbetsaka ohatra, zany ny vehivavy tahaka zany matetika anio tsy mety mahazo zaza intsony, tsy mety miteraka intsony. Ary tsy vitan'izany ihany fa raha niainga tao an-tranony nge Rebeka, fony izy mbola tany Mesopotamia, hantsaka rano nge ry havana no antony voany, fa tsy nampoiziny velovelony hoe ahita olona zay nirahany Abrahama hitady vady ka izy Rebeka no lasa vinantovavy ny Abrahama ho vady andefy mandry ny Isaka. Ry havana, lalina tsy takatry ny saintsika olombelona ny fitondran'Andriamanitra, ny fiainantsika. Asa namba fantatrao ry havana fa misy hira mainto milala, ary ny reniko moa fahavelony no mpihira n'ity hira ity hoe kely de kely ihany tadidiko hoe ny fitondran'Andriamanitra ola hira tsy fantatsika olombelona fa rehefa miatra vao mampiaiky. Nahita tantaram-piainana amin'ny fanjoy isika tao anatin'ny bokin'ny Genesisy, tantara tsy misaraka amin'inona, amin'ny fisian'Andriamanitra, finoanan'Andriamanitra, fitodiana amin'Andriamanitra. Isaky ny misy zava-miseho teo amin'ny fiainan'ireo olona mijerentsika ireo. Ary de nisy ohatra vitsivitsy moa zany tamin'izany, vavaka nataony Kaina, vavaka Eliezera, talohany na nomezan'Andriamanitra ny didy 10, ary koa ny fiainam-bavaka Isaka sy Rebeka vadiny, samy ao amin'ny Genesisy avokoa moa ireo tantara ireo. Ary samy nahazo valim-bavaka na ikaina mpamono olona sy efa nozon'Andriamanitra ary, saingy mbola tsy nisy ny didy 10, na Eliezera zay nandova finoana matanjaka ho isika tamin'ny Abrahama tompony azafady, na Isaka zanaka lay tokany Abrahama tamin'ny Sara, ary koa Rebeka vadiny. Ry havana, engany zany afatry ny tompo izany mba haniry sy ho lalipaka ao am-pontsika ka hamoa voamendrika ny fibebahana. Ary ny valim-bavaka omen'Andriamanitra antsika ny rehefa mivavaka isika, indrindra mivavaka ho an'ny firenentsika, hanosika antsika hijoro vavolombelona mba azahoantsika manome voninahitra any Jehova Andriamanitra irery ihany. Amen. Hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ranay tsara indrindra,
misaotra tompo ny amin'ny afatra menao anay atramin'izay ka hatramin'izao eny tamin'ity andro ity zay nanehoanao anay tokoa fa hay ny mpivady zay tena mifankaty ka tena mitodika aminao Andriamanitra dia natanteranao ny teny nataon'i Jesosy Kristy fa raha miray amiko ianareo ka mitoetra anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Mangataka izay Andriamanitra ho an'ity firenena ity mba ho firenena matahotra anao Andriamanitra. Miankoko eo anatrehanao Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany, Andriamanitra ny Baiboly, ny vahoaka malagasy rehetra, indrindra Andriamanitra ny mpitondra fivavahana, ny mpitondra ny firenena. Fa raha tsy izany dia fantatray fa mbola hijanona ho toy zao ihany ny fiainan'ny firenenay. Dia mifona izay ry Tompo satria tsy ankasitrahanao ny fanompona zavatra hafa, fifanarahana amin'ny Satana, fanompona ny mamoana tsy marina, fitiavam-bola fototry ratsy rehetra, tsy tianao Andriamanitra mampirehitra ny fahatezeranao izany, koa dia mifona izahay dia ho anao ny dera sy laza voninahitra raha izanaka fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fitiavana, mifona ho anay mandrakariva eo ankavanany raino anandratana izany tonombavaka izany. Amen. Ry havana tapitra ny fandaharantsika koa dia manao velomanao ho tahin'ny Tompo ary amin'ny heriny indray raha sitrapon'Andriamanitra veloma indrindra Tompo. Fahamarinana manandratra ny firenena.